mahita fa ity vavaka ataontsika ity izy karazana fizarana avy any ambony Amen. fizarana fanomezam-pahasoavana. Hallelujah. Andriamanitra rehefa mizara zavatra ohatra mizara mofo amin'njaza nahitako an'izany tamin'ilay vehivavy kariny Tanangataka dia hoy Jesosy hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manimpiazy amin'ny amboa kely. Iza ny zaza Israely, iza le mofo le zavatra zarainy. Andriamanitra rehefa mizara zavatra l'olona dia tahaka ny mizara mofo. Ary mahita an'Andriamanitra mizara mofo eto. Amen. Fanasitranana. Amen. Fitahina. Amen. Fanambinana. Amen. Amen. Profesia. Amen. Andriamanitra Jesosy Jesosy izarao fahasoavana. 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 Isanya katao am Jesosy. Izarao fahasoavana. Rekaya mama zindelele bosa. Rekaya babosha. Izarao fahasoavana zay Andriamanitra. Izarao fahasoavana zay fanamasina. Izarao fahasoavana zay Andriamanitra. Ianao le Andriamanitra manakare fahasoavana. Manome an'izany arak'izay tianao anay ianao. Izarao fahasoavana zay Andriamanitra. Izarao fahasoavana zay Andriamanitra. Azy efa soavana efa téléchargenao anatray dia oka hifoha izany. Oka hifoha izany. Oka hiahery amin'ny fahasoavana zay. Oka hiatanjaka amin'ny fahasoavana zay. Rekaya mama zunde. Rikatalana mama zendererebosa. Izarao fahasoavana zay Andriamanitra. Izarao fahasoavana ny tsiraray avy manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra aminay reto. Tsy misy miala mainy zany Andriamanitra. Tsy misy mody mainy zany Andriamanitra. Fa nizaniza tonga eto Andriamanitra dia mody miaraka amin'ny fahasoavam-be rehefa avy eo. Mody miaraka amin'ny fahasoavam-be. Zay eto mivavaka manompo ianao. Fenao télécharger fanomezam-pahasoavana ho anay. Heza Rebabaya mama he Rikoya mama hendele bosha Lo brakaya mama Ushakaya bosha Le brakayo Alai kwa mini vavake Ni faswavana Alai kwa mini vavake Nyernau tupo Alai kwa mini vavake Ni famna nina Alai kwa mini vavake Ni faitana Alai kwa mini vavake Ni usuka Alai kwa mini vavaka Ni dimension Lo brakaya baba yamahosh Zondalara yabosh La brakaya Lo brakaya baba Mionen dushta sasa wanai Mionen faswavana sasa wanai Mionen yer sasa wanai Sara zarau Arakan sita punau fanamasna Fasuavana Ararao fiangonana Zay no mahatonga fifoazam panay. Le réveil arrive. Amen. Revival is coming right now. Amen. Revival is coming. Yes. Tungan fifoaza panay. Amen. Revival is coming. I see revival is coming. Hallelujah. Le brakaya mama yabahosh. Tarin fanamasta ifu amnyal. Ifu marai. Ivava kamnyatwant. Ivava kamnyari. Marusu. Sesosio tungasu. Hallelujah. Yanawe manerana difana teano. Maniri fu. Terituera now. Kasiwa. Sesosio. Amanande. One sesosio funat.
sitiko nuanilanda fafananize ilaiko sitiko nuanilanda fafananize ilaiko sitiko nuanilanda azotoerana eo amin'ny lohany fahavalo taona any anaty fiarahamonina any dia tokony samy hafantatra ny olona manompo an'Andriamanitra olona misy raha mipetraka ao anatin'ny olona tokony fantatra any ampiasana any na ny amin'ny toerana izay ahitananao andavanandro toerana fivarotana ny mpanotra reo olona dia fantatra hoe mpanotra iny rehefa misy folaka na hoe na filaza azy pitsoka dia misy miteny hoe hoento arianany any anaty fiarahamonina any amin'ny toeram-piasana tokony ohatry izany ny anaovana anao manomboka androany misy marary hoento amin'ny madama ary hoento amin'ny mamany ranony hoento amin'ny papany ranony hoento amin'ny riramsery tokony fantatra ianao manomboka androany tsy misy olona tokony ho anonima izany tsonina tsy fantatra anarana fa tokony fantatra any amin'ny toeram-piasana any amin'ny fiarahamonina ankoatra ny titre hoentinao any amin'ny fiarahamonina hoe tsy fantatra hoe mpampianatra ianao dokotera ianao chauffeur na bajaja ianao na tsy fantatra hoe inona ianao fa tokony ho fantatra ihany koa mampanompona Andriamanitra anao hoe misy hery mipetraka any anatinao any olona hipetrahan-javatra ianao mila conscient amin'izany ianao ary ny zavatra mipetraka ao anatinao mila entretien ny ositra sy ny hery ao anatinao mila entretien mamaky teny mivavaka manamasitena mideran'ny tompo mihaino fankofana tonga mivavaka miaraka amin'ny maro manam-pitiavana ny amenina anao tsy resy lahatra feno tsara halleluja halleluja taitra sa tsy taitra ianao zao taitra sa tsy taitra ianao zao mifoasa matory izy sapaso sakasy sapaso sakasy sapaso sakasy laza hoe sapasy ny sakasy manko mamparary ny andohanao ny sapasy mandeha tsara sapasy ho sakasy sapasy ho sakasy dia tanana mafy an Jesosy zay a misy valeur ianao satria mitondra zavatra tsy hoentiny hafa manana valeur ianao satria mitondra zavatra tsy hoentiny hafa miloloha zavatra tsy niloloha afo ny hafa Baiboly dia milaza ao ka tsy ho diso menaka ny lohanao tsy inona le menaka fa nosotra naizany ianao dia oka isy osotra eo ambony lohanao taxi dia fantatra amin'ilay lanterne misy soratra hoe taxi fa ny mpanompo dia fantatra eo amin'ny osotra eo ambony lohany amin'ny alalan'ny résultat avoaka ny osotra ao anatiny verina ao anatin'ilay thème satria tonga tsika niainga avy any dia ilay zavatra nipetraka tao amin'ny Elisa nahita hoe aviatsana enany miditra dia zay na tonga n'ilay révélation nakany te hoe misy zavatra mipetraka ao anatinao fa hiverantsika amin'ilay fiarovanaN'Andriamanitra. Wow, rehefa tonga amin'izay ny mpanjakan'i Israely any amin'ilay toerana lazainy hoe aritsy mpanjakan'ny Siriana aritsika ny miditra dia nandrasany Elisa tany mihitsy nandraso nanodidina ny Israely manontolo ny Siriana zay le izy tsy zay dia ny fo maraina amin'izay ny zatovo ny lehilahy n'Andriamanitra zay manompo azy isanandro ao tsy mitovy ny niveau spirituel dia rehefa ny fo maraina izy dia inona nitany aleo averintsika vakina amin'izay mora kokoa ny manazava azy mpanjaka voalohany toko fa enina antsika faharoa toko fa enina aizitsika zany mpanjaka faharoa toko fa enina azy resawara vao hitanareo le izy mpanjaka faharoa toko fa enina manomboka eo amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo tsika zao dia sosotra indrindra ny fony mpanjakany Siria noho izany zavatra izany
koa ny antsony mpanompo izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ava izay eto amintsika momba ny mpanjaka ny Israely ary ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tomboko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjaka ny Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao azy. Wow, j'aime le prophétique. Ary ny mpanjaka andeha iza ao izay itoerana mba hanirahako isambotra azy. Zay le matsara le mamaky. Ary nolazaina taminy hoe indro ao dao tana izy. Andeha atao inona le lelan'Andriamanitra? Oh, zay ny plan ny fahavalo samborina iny a gadraina iny. Tsy migadra zany ianao amin'ity taona ity. Tsy migadra ianao amin'ity taona ity. Matoa amin'ny teny hoe amin'ity taona ity amin'ny 1er janvier 2027 le tsika miresaka amin'le taona manaraka. Taona ity aloha no atrehantsika zao. Avy reny tsy migadra amin'ity taona ity. Tsy azo samborina amin'ity taona ity. Tsy azo atao nininina amin'ity taona ity. Miala mainy Satana amin'ity taona ity hoe voanina taona ny mpamosavy amin'ity taona ity. Voanina taona ny mpamosavy. Mahay ny afo natsanga ny mpisopatra amin'ity taona ity. Mahay ny afo natsanga ny mpisopatra amin'ity. Anaran'i Jesosy. Andeha ho samborina hono izy. 14. Ary dia nampandeha sovaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy. Olona ray samborina nefa miaramila marobe no ny rahany. Zay zany manambara fa mafy ianao, matoa marobe ny problème ho tonga eo aminao sy ny fahavalo manafika anao. Fa raha olona tsisy dikany ianao, zavatra kely fotsiny nanafika anao. Satria mafy ty olona ty, miaramila marobe, sovaly marobe, kalesy marobe ny manafika azy. Ka tonga alina ireo nanodidina ny tanàna. Zay ny ilaina an'le mivavaka amin'ny alina, satria amin'ny alina ny fahavalo ny manafika. Ao sa tsy ao zay? Amin'ny alina ny fahavalo manafika, ny alina tsy natao atoriana manontolo. Ny olona lasa lavitra rehetra dia olona manana fotoana amin'ny alina hietsehany amin'ny fiainany. 15. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovo ny lelan'Andriamanitra ka nivoaka dia inreo nisy miaramila sy sovaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia io ilay zatovo taminy. Indrisy tompoko, enganenao amin'ity taona ity rehefa mifomaraina tsy hanao indrisy. Tsisy indrisy eo ambavanao isamaraina amin'ity taona ity. Tsisy indrisy eo ambavanao isamaraina amin'ity taona ity. Ahoana no ataontsika? Ary Elisa aza matahotra. Engane isamaraina no dia teny aza matahotra. Isamaraina no dia teny aza matahotra. Isamaraina no dia teny aza matahotra. Vao fomaraina no dia mahery, vao fomaraina no dia matanjaka, vao fomaraina no dia mafy be. Ahoana ho zaralahy nitarika fiderana teo? Ho afy ty fotoan'androany ty, ho tsara ty fotoan'androany ty. Aza matahotra fa ny momba atsika dia be no ny momba azy. Zany ny fisainany olona manompo an'Andriamanitra zany. Ny momba atsika dia be no ny momba azy. Olona firy ry zalahy amin'io? Olona firy reo? Roa mianaka, Elisa sy ilay zatovony. Dia le manafika miaramila marobe mbola miaraka amina mpanjaka. Aza matahotra fa ny momba atsika izy mitenetsika mafy no izy. Raha lazana mafy raha miseho mafy ianao fa tonga dia vita ianao. Na Andriamanitra aza tonga dia miala aminao raha miseho mafy ianao. Fa tsy le ianao mafy no mahatonga anao matoky, fa le miaraka aminao no inoy. Ny atao hoe manetry tena tsy hoe manao akanjo rovitra, fa ny atao manetry tena mahita anao faible fa ny Andriamanitra ao goavany. La zao na manao ny atao hoe manetry tena tsy hoe manao akanjo rovidrovitra, fa ny atao hoe manetry tena mahita anao kely, mahita anao bitika, mahita anao tsinitsinina, fa ny Andriamanitra ao ny goavana. Zay ny atao hoe manetry tena. Za kely fa ny Andriamanitra ngeza be. Raha misy olona miaiky anao dia lazao fa ny Andriamanitra ao ny ao ambadika ao. Zay ny atao hoe manetry tena. Raha vao misy olona midera anao
dia laza hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha misy olona miaika anao dia avereno amin'ny aingana ny voninahitra hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra hoe. Raha misy miteny hoe mafy ianao madama, mafy ianao ramose, mafy ianao ralahy, mafy ianao sœur, ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ataovy miainga avy any am-po fa tsy ambava fotsiny ho an'ny tompony voninahitra. Tsy zay fa zavatra miainga avy any anaty. Ny momba antsika dia be lavitra noho ny momba an'ireo. Lay Andriamanitra ao no mahatonga anao manana moral, no mahatonga anao mahatoky. Impossible ny zavatra iny satria lehibe no momba anao. Rahalahy, possible ny zavatra iny, le mbola tsy niresahanao tamiko iny, satria Andriamanitra momba anao. Sy le efa niresahanao tamiko iny, la zao namanao possible le zavatra iny hoe satria lehibe no momba anao. Tsy maretehaka siorakoraka mafy be ho an'ny tompo azao. Aza mataotra raha momba antsika dia be noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe tiako ty teny ty hoe Elisa nivavaka, olombavaka ty lehilahy ty, homme de prière, man of prayer. Elisa nivavaka hoe Jehova o mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony ilay zatovo ary dia nahita izy, ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafo manodidina ny Elisa. Ny marina dia zao, misy raha tsy hita maso miaraka amintsika io. Tiako be le mampiasa le raha avy reny hoe misy raha tsy hita maso miaraka amintsika io. La zao manodidina anao, misy raha tsy hita maso miaraka amintsika. Ny mahatonga nyty lehilahin'Andriamanitra ty mahatoky olona efa mahita izy, dia zay ny mahatonga azy tsy taitra. Olona efa mahiratra ny masom-panahiny, efa hitany daholo zany io manodidina azy io, dia tsy taitra amin'izay zavatra ho avy rehefa avy eo izy. Fa le zatovo mbola ambany le re fiara-panahy, dia mbola tsy mahita izy, sady tsy mbola mahatsapa izy, fa miantehitra amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy. Ary rehefa tonga ny fahavalo dia le mahalela azy no hitany, fa tsy mbola au courant izy amin'ilay hery miaraka amin'ny zareo. Hoe marobe ke le kalesy soavaly hitako ao nefa tsika ty roa ihany. Aza matahotra anaka fa ny momba antsika dia be lavitra ny momba an'ireo, kanefa tsy ampy nampahery an'ilay zatovo zany teny zany, ka natonga ny Elisa nangataka hoe Jehova mifona aminao ampahirato ny masony. Izy tsy ny teny hoe ataovy misy anjely tonga eto, ataovy misy kalesy soavaly hafa, ataovy misy fiarovana. Tsy zay, ny fiarovana efa eo. Ozy le fiteny zay, deja le fiarovana efa eo, fa ilay zatovony tsy mahita satria masony mikatony. Mandray anavy ianao ralasana bava, avy ireny ampahirato ny masoko tompo, ampahirato ny masoko ahitako e. Izy izy mangetaheta mba ahita, mahereza mivavaka ianao, fa hoentina Andriamanitra atsapa ahita andray ianao. Entendre, voir, alléluia, sentir. Avy ireny hoe entendre, voir, sentir. Mandre, mahita, mahatsapa. Satria misy dingana telo ny profetika, misy ny mahita, misy ny mandre, misy ny mahatsapa. Alléluia, alléluia, alléluia. Misy taona ianao mahatsapa hoe zao zavatra misy taona ianao mandre. Imbe dehibe amin'ny resaka aminareo hoe mandre fa izy fana hiteny zavatra ohatry zao, tsy elako tsy tapitra iny dia efa miteny. Zany reny fanahiko mialoha ilay feo ivoaka. Mandre ve? Halleluja. Izy loza ho avy dia efa renao mialoha, na tsapanao mialoha, dia mahatonga anao mivavaka, na mieskiva, na miova lalana, na mandrava le zavatra mba tsy tranga. Azadino fa entina miakatra ianao eo. Rahalahy, ranabavy, inona ny baikoly lazainy Jehova tamin'ny Mosesy ankoatran'ny hoe
Mirako anao hitondra ny zanak'Israely voaka avy ao Egypte. Ahoana izy? Entoto izy. Zay. Izy le nalain'ny professeur Zafi Albera iny, zay ny slogan tamin'ny fitondrany. Fantatry ny empêchement izy. Fa zay ny tenin'i Jehova tamin'ny Mosesy. Ento miakatra ity firenena ity. Dia ozy Mosesy raha tsy andeha ianao dia za tsy hitondra an'io miakatra. Tsy possible ny atondrako an'io raha tsy miaraka amiko ianao. Mandray anavy e? Ary nareo zao hoentin'ny pasteur Isidore miakatra. Ary tsy possible ny tondrako nareo miakatra raha tsy miaraka amiko Andriamanitra. Za faly vao miditra satria tsy mila baikony nareo vavaka. Ny antony efa tafakatra ambonimbony ny ara-panahy. Halleluja, halleluja. Tafakatra ambonimbony ny ara-panahy. Tamin'ny maraina zay tsy tonga maraina teo satria nisy attaque tany an-trano. Nisy attaque tany an-trano dia somary taraikiraiky kely zay noho n'ilay attaque. Zay la zay koa hoe combat. Tsy hainareo angeny tena miady ny nato zay raha lasiana bavy. Tsy nareo ny tena miady ny ndato fa zay. Zay demony miady aminareo rehetra rehetra dia mitambatra miady aminay. Zay misy an'ilay demony voatokana hiady aminay. Ny devoly voatokana hiady aminay. I Satana en personne na miady aminay fa ankoatran'izay zay miady aminareo reo dia manao ady farimbona ty aminay aty daholo. So dia verinareo va moramora ary ny combat. So dia verinareo va tsotsotra ary ny ady. Ny hoe lelan'Andriamanitra ange tsy titre. Tsika tsy le pasteur amin'ny teo-teny tsotsotra zany fa pasteur anatina combat spirituel. Zay tsara le zavatra nanaovako le micro mieux malo iny aza to eny zany. Mipotry le fanavy eo dia zaho zany tompon'ny tany. Mariny so dia verinova demony miteniteny fatany. Dia nisy zavatra niresahany teo. Dia nisy zavatra vao nataonay vao tamin'ny maraina avy eo. Fa tsy lazaiko anao satria combat tsy voatery ampahafantarina daholo hoe zao ny zavatra nataoko tary zao ny fomba fiadiko. Inona ny tokony ataonareo? Mivavaha ho anay. Ataovy ao anatin'ny tonom-bavaka foana izahay. Satria ianao no men'Andriamanitra ho anay mba hoentinay miakatra. Rehefa mandeha milongy rahalahy miaraka amina tomobile, iza ny tokony ho karakaraina indrindra ao anatin'io tomobile io? Chauffeur na ny mpamily. Tsy maninona ianao na tsy mitsako ninina tsy mihinana ninina. Fa eo amin'ny chauffeur eo tokony misy Coca-Cola ohatra mba tsy hampatory azy. Misy bonbon, misy croquette mba tsy hampatoritory azy. Ary ny varavarana mifatamana ny rify azy mila misokatra mba tsy hatory izy. Fa ianao tsy mila an'izany varavarana misokatra zany. Fa tonga ny rivotra dia tsy mahita tory ianao. Fa izy mila toerin'io rivotra io amin'izay tsy mahita tory. Zay no mahatonga ny varavarana akaikin'ilay chauffeur rehefa mandeha taxi brosy ianao misokatra eo. Mandray ana tsara ve ianao? Mila karakaraina izy satria miankina aminy atongavanao amin'ny toerana misy ianao. Dia tahaka izany ny lehilahy sy ny vehivavy n'Andriamanitra. Ny anay mety fipino vao tonga ianao ato tiana daholo moa ty olona manaraka azy ty manome rano manome mouchoir. Karakaraina izy satria karakaranao. Misy mikarakara mankany an-trano zay manana accès mankany satria tsy ny olona rehetra no mena accès eo akaikina lehilahy sy vehivavy n'Andriamanitra. Ny antony saripady izy. Mahita fa olona saribity ny lehilahy sy ny vehivavy n'Andriamanitra no menanao. Io tsy pasteur karamaina hoe miditra brody mivoaka brody mikarama isam-bolana. Fa io général mitaritafoka io. Formé miaramila iady io. Ary arakaraky ny kotra nataony ny grady ananany. Tsy teoria ny ekarany klasy fa pratika any an-taninady. Arakaraky ny ady atreny ny ositra midina ao anatiny. Savao ny lohaliny fa tsy mitovy amin'ny lohaliky ny olona rehetra. Mandray anavy ianao raha lasana bavy malala. Noho izany ny combat tena réel. Ny combat anay tena réel. Gaga rehefa mandroaka demony, ianao foana ny miaro an'tio dia gaga ny tany narovako tay zareo.
satria ilay fiarovana anay ny miaro azy, lay anjely miaraka aminay ny miaro anareo, lay manto anay irakofo anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia afatanana ho an'ilay Andriamanitra miaraka amintsika. Ary fantatra Andriamanitra miaraka amin'izy ianao. Fantatra ny entité spirituelle na tontolo ara-panahy, anatin'izany ny anjelin'ny diavoly sy ny anjelin'Andriamanitra miaraka amin'izy ianao. Reo zay ozy ny anjelin'Andriamanitra zanaka pasteur Isidore ara-panahy io. Andao arahantsika, andao arovana fa zanany ara-panahy io sika ny natao hiaro an'ny pasteur Isidore hoe sy ny zanany ara-panahy. Andao zay ny ataony anjelin'ny tompo zay. Tsy hitanao maso zany fa réel zany. Ny anjeliny maizina indray ny devoly mahita hoe iny misy pino. Teo izy nanankiray tsy pino iny ka pino iny. Anao madraba, sa tsy draba fa iny tsy pino iny. Pino iny tsy pino iny. Tsy pino iny fa tafika le roa ozy le. Fa maly zareo amin'io. Iady ny izy samtsizy amin'ny anaran'i Jesosy. Tenenina namanao tsy pino anao fa tafika hoe. Teo izy le anankiray. Zany dia iady amin'iny. Maly roa, za tsy kitikitika an'iny. Ataon'ny pasteur Isidore mama eo androany. Halleluja. Misy voa am'izay ihany asina devoly dia tonga eto raisiko amin'ny mietsika am'izay ny devoly. Iny koa ma mbola nandehanany ty aty. Efa nisakanana tsy andeha ty mbo mandeha foana. Sasany zany otondroinao kely avy koa lelay ty. Réel ny combat la sena bavy malala. Atsoro ny tananao ivavaka ho anay foana. Atoandro amaraina ariva. Satria ao anatina sambo ilaitsika. Samoany ararata isika la sena bavy. On est dans le même bateau. Ao anatina sambo ilaitsika. Amen satria amen. Alléluia. Ny kalesy afo sy sovaly afo eo. Elisa efa mahita foana fa le zatovy nangatany mba hahiratra ny masony. Vava mandrakariva mba ho profetika ianao. Ampahitao ao tompo, ampandreneso ao tompo, ampahatsapao ao tompo.